Maromaro ihany namana miteny anah manontany anah hoe ohatran'ny ahoana ny ahafahana mety hoe manao code développement web amin'ny smartphone dia misy an'ity application ty atoroko anareo code studio ny anarany ho an'ny Android dia na offline ary tsisy connexion internet dia tena mora ny micode HTML CSS JavaScript amin'ilay izy dia io ny anarany hoe code studio io dia efa téléchargeko moa izy dia efa nisokafako amin'ity smartphone amin'ny hitanareo eto ity dia efa nanoratsoratra ihany dia hitanareo zao nanoratra hoe HTML pratique be ny autocomplétion raha ohatra ka hoe manao script ohatra eto ambany eto raha manao hoe script dia idiko iny dia tonga dia fermer le izy pratique ihany zany izy amin'le resaka autocomplétion zay ataoko hoe essentiel raha rehefa manoratra code dia izy koa reto lien CSS JavaScript reto tonga dia tena hoe ampiasain'ireo zany za eto zao anatin'le JavaScript manana alerte ao anatin'ny CSS manana an'le background color dia rehefa alefako ty fichier index.html ty afaka ataoko an'ity hoe run ty fotsiny dia tonga dia aseho an'le alerte hoe JS ok izy dia avy ao aseho an'le contenu miaraka amin'le background color cyan dia ozy hoe raha hatreto aloha zany application anoratana an'ireo code ireo dia code studio io no tena hitako pratique indrindra manao zavatra mihoatra an'izay izy ohatrany manana terminal koa izy mety hoe manaraka mety mbola sika explorena raha ohatra ka misy zavatra ilainareo manokana dia afaka mamorona projet Android koa izy dia tsy fantatro hoe afaka mandefa an'ireo ve izy satria manaraka mety azontsika jerena koa zay fa zay fizarana kely zay aloha no tiako hanampiana antsika hoe raha ohatra ianao ka tia code HTML CSS JavaScript amin'ny Android tsy mila connexion internet dia code studio ampiasaina fa tena pratique tsisy pub tsisy inina fa mora mampiasa anazy